Madagasikara. Salama tompoko, inona vaovao ny non partant sa partant daholy sopapa ndahoary. Tonga tsy miaraba namany tezitra ny lasa tsy manao veloma namany sosotra miaraba ny eto amin'ny plateau miaraba zay mpijery ny télévision malagasy atao anatin'ny Midi Magnifique pe Madagasikara ndresantsika aleloha tonga de le mahazo aleloha tonga de le mahazo ndresantsika voalohany ny isan'ny nahazo indray zany zao efa nitombo le voatonona hatry ny maly hatramin'ny janvier 2017 hatramin'izao de efa mahatratra hatrany amin'ny 7,valopolo sy valonjato sy eninalina sy telo hetsy 360 889 ny isan'ny nitombo indray le millionnaire voatonona maly satria efa lasa 7,folo sy eninjato izy zao 618 zany millionnaire hatramin'ny janvier ny makaty eto nandrinan'izay satria le nahazo an'le ordre tiercé maly de pilalao tany am'le salam alaikum raha zany sur antenne tsika amin'ny TVM Dar es Salaam Manos Belleville pilalao vidiny tapakila ny tany Nos Belleville io nahazo amin'ny faritra any fona inona dikan'izay sy milalao ihany mahazo zany tena be pilalao 10 mètres sy enina tapitra isariary 32,500,000 ordre tiercé any Nos Belleville no nahazo an'io de ny tolakandro teny amin'ny club course teto 67 hectares tao amin'ny club course 67 hectares ordre triplé 7,600,000 zany hoe maherin'ny 10 mètres sy ray tapitrisy tamin'ny lalao fahenina teny amin'ny club course io zay izy raha nomaly de nresantsika tsara tsindrina indrindra aloha manoloana alohan'ny présentena ny androany satria androany efa mino marimarina fa betsaka miandro vaovao farany amintsika eto amin'ny TVM de nitsindritsika aloha zany de hoe ny PM Madagasikara de miara-miasa amin'ny tompony raiky mpanjakana hatramin'ny sokafany teto Madagasikara raiky amin'ny 20 taona nisiny 9 septambra 9,707 hatramitsika amin'ny teny 2,20 3,20 mai talata tsika androany misy cachet ny police de jeu zany reny résultat sy rapport avoka eny amin'ny point de vente ny PM Madagasikara reny sy eny amin'ny club course rehetrarehetra zay tsara mahitsy zany marina sy mahitsy ary madio sy mazava ny lalao PMU Madagasikara etotsika voitenin'ny lalao androany hoe any amin'ny kianjany 5 loha hatreto amin'ny anylorantsika azy aloha ny zavatra hita eto tsy misy non partant efatra amby zato tapitrisa ny vola miandry 521 millions 16 partant kianjany 5 loha tsisy zay tsy mahalala an'izany raha mbola mipilalao ny PM Madagasikara satria ao anatin'ny kianjany tsoina hoe gazon izy zao eto tsy gazon nalabe fa gazon hafa mibozaka de hafa ny gazon io kianjo io de naorina tamin'ny 5 mars ray 700 5,70 hectares fa tsy le 67 voatononako teo mihodina miakavina corde gauche ny mampiavaka azy amin'ireo kianjana coursana plat rehetra dia miakatra rehefa akaiky ny fahatongavana eo zany mila n'lay manana lazonady jockey grand zany hoe le mpitondra teny efa maty amina tanteraka inona ny antony raha vo eo ianao no somary ivaiva ny lentany dia maty ampidirana ozy mipilalao zay maty ampidirana ozy mipilalao zay ny zava-misy tsy misy non partant mbola azo atao daholo ny milalao sy mandray anjara hatrany amin'ny larina voalohany Olivia hoentin'ny Michael Barzalona hatramin'ny larina fahenina ambin'ny folo American Woman hoentin'ny Theo Bachelot ny jockey zay isan'ny favori indrindra aloha tato anatin'ny Quintet Plus hatramin'ny voalohany volana janoary ka hatramin'izao dinga Persal Boudot raha resaka corde gauche sy kianja gazon zany manana ny antsoina hoe 18% de réussite izy zany hoe 20 isanjato ny lalao zay nataony de fandresena avokoa ao aorianany vonga Christophe Soumillon Maxime Guillon Stéphane Pasquier Olivier Pelé tsy midika akory zay hoe zay soavaly entin'ireo ihany no raisiny le nitonona teo aloha mpitangy soavaly fa tsy soavaly sao de soavaly any anatin'ny programme ty ho taka ity no ahitana an'izay mpandray anjara rehetrarehetra zay de tsy haiko ny tsy laza fa andro lehibe fitotonany ty 521 millions ty fisokafany point de vente ny PM Madagasikara vaovao eo ananysany araky ny fangatahan'ny mpakafy araky ny firy zany zao point de vente ny PMU 2,700 am'izao tsika amin'ny teny zao manerana Madagasikara ary misy avokoa raha tany saika eto venler Diego Tropical la fianaratsotana zay tsy miany azadiny ihany keo fa ny 60 efa tafakatra 488 millions amin'ity androany ity any amin'ny kianjany R karazan-dalao 3 atelier 13 partants zay 60 zay anio talata 3 mai mbola mananadiny ray sasany mpakafisy ny mpilalao rehetra afaka mandray ny fiaingana avokoa zany aloha ireo rehetra voasoratra ao anatin'ny